tiao fatsaka vola ny raha in'andriamanitra hitondra ny afatra ho an'ny fiangonany amin'izao andro pentecoste ahatsiarovantsika ny tsingery-taona nahatiraha ny fiangonana kristianina izao ampitovon'andriamanitra aminareo iavana ny fahasoavany sy ny fialanany andraisantsika zao hafasady amin'andriamanitsika ay tompony fiainana izao. Amen. Asan'ny apôstôly toko faharoa ny andininy fa efatra ambin'ny folo fa nitsangana Petera sy ny raika ambin'ny folo lahy tena nandrapeo Petera ka nanao taminy hoe ry lehilahy jiosy izay rehetra monina eto Jerosalema aoko fantatra reo zao ka ino iny tena tsy mamo araka lehitra rehetra kory ireo fa voaora fahatelo ihany zao monina nitsangana Petera sy ny raika ambin'ny folo lahy fa firy isan'ny apôstôly tsy basy fa tsoko firy zay sy io fa misalasala tsy basy tsy mamaky soratra masina tsy i baiboly dia rahampirino ambony latabalo tonga fotoana namadiany jogasy an' Jesosy dia nananto tena tany aloha-satany izy dia koraka ny tsy mainy io soratra masina ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany zany koraka ny tsy mainy io soratra masina dia maty tany izy fa nanao fifidianana izay asolo azy ny mpianatra dia nahazo latsabato avy tamin'izany izy matia feno roambin'ny folo ihany izy Petera anatin'izany indro izy mitsanga rito a miaraka amizy ao zany matia ny zava-dehibe eto mety vakina mazaty zany fa mba mianatsika hoe mitsangana Petera mba amin'izy raika ambin'ny folo lahy tsy hoe i Petera rery no mijoro dia nydrehetra mipetraka mijery azy fotsiny na i Petera mijoro dia ny sasany atao barika fodity dina tiatanao ny Petera na i Petera no milaza zay anambarany ny momba ny ataon'Andriamanitra fa ny hafa ao kaiky ao manakina sangana Petera mba misy raika ambin'ny folo la cohésion apostolique le faisakina ny apôstôly izany ko no nanangana ny Jesosy Kristy ny fiangonany sangana ny apôstôly mba misy amin'ny androtsika zany zao io azo tondrina ny 50 zato la cohésion pastorale dia nampidirina ny anatin'ny fanekeny zany hoe ho mpiara-joro ampitany raha eto am'izao tontolo zao ny mpitanana sy ny fiangonana manontolo miara-mijoro fa tsy misy hoe misy ny mpitandrina sy ny dekona mijoro eo miafatsy amarikatsy manondro olitra ny mpitandrina mijoro izy dekona sasany manakiny tsia fa miara mitsangana sarotsara talohan'ny fotoana io fa
miafina tany efitrano ambony tany mpianatra no mihina moa taotra ny jiosy zay tsy manina tsolo le masovahoaka izy miaka tao toerana le fiainany anambarana ny Jesosy Kristy tsaraka tamin'ny maty ary nambara zay fahatanterahany tena Andriamanitra rehetra nitsangana ny apôstôly afaka tamin'ny taona izy ninona fampiororana ataotao nitsangana ny apôstôly. Inona nataony Petera fanitsangana Kristy? Texte fa tsy mamorona ny sainany ary nitsangana Petera mba misy raika ambin'ny folo lahy ka nanao hoe ry lehilahy Israely sy zay monety Jerosalema ao ko fantatrareo zao fa vaora fahatelo monja zao amin'ny fifamenoan'ny andro moa zany fifanijony ora zany ora fahatelo zany any amin'ny Israela ora fahasivy ety amintsika na ora fahatelo any any zany ora fahasivy ety amintsika amin'ny sivy ora maraina raha mizany ora zany raha tsy efa hoe olona efa tena efa éthyliquement alcoolique mihitsy tsisy zany hoe de vo amin'ny sivy maraina de fa mamo dina ty atao Petera ty le teny atao hoe tsy manino izy tsy mamo koa reo araka zany levy zareo zany manina ny mpianatra zany izy miaro amin'ny fanampianany io le vakika ny indimy fahatelo ambin'ny folo io asan'ny apôstôly toko faharoa io fa ny sasany ny omeka nanao hoe leo mivay manireo zao tontolo zao manina ny omeky manesy ny fiangonana vo milaza sika amin'ny andro pasika hoe mitsangana ny tompo de misy mandeha sombadika ao mitsangana ny tompony zareo fa i Petera rehefa nitsangana izy nampakina ny olona iaino azy dia miabo ny fiangonana tsy mamo anakazany hevitrareo zany reo fa tsy hoe tsangany Petera de ho izy hoe marina ny hevitrareo mamo izy ry zalahy reo tsy nanampitrotraka zay fataon'izao tontolo zao Petera fa niaro ny mpianatra niaro ny fiangonana atao attitude anao zany ama-kristianina anao atao fombanao mihitsy zany ama-kristianina anao tsy anao ray ikoroka ny fiangonana any ina no alentirina ikoroka ny fiangonana ianao hoe izy zany hoan'ny fiangonana nefa avy eo mikoroka ny fiangonana fa ianao dia natao tahaka nataony Petera anina diaro ny fiangonana fa mba misy mitenitena dia tsy mamo zany reo ka fa misy mitenitena any tahaka zao tsy zany tia za eo miara mivavaka hitana eo za zay rehetra mahita fa hoe zao no ataon'Andriamanitra amin'ny fiangonana dia mba lazao zay ataon'Andriamanitra teny Petera fa izao dia fahatanteran'ilay tena nampitondraina ny Joela taminany fahizana natao indroma maty misy Joela tamin'ity periodo ty any fanekena taloha Joela tokoatelo mbirony ka hatrafadiny atao ny asan'ny apôstôly nahaveriny apôstôly manontolo ny teny Joela taminany rehefa hatanterany faminaniana araka lazany Jesosy azy amin'ny Luka toko voalohany toko faefatra amby roapolo any fa tsy maintsy ho tanteraka zay lazana ny zanak'olona any amin'ny mpaminany any amin'ny lalàny Mosesy satria amin'ny salamo tanteraka fa tsy andranodrano mpivavahana koa tsy andranodrano baiboly koa zany ny iainantsika zany fa tanteraka zay lazain'Andriamanitra tiako iverenanareo tao tsenjeny na de fa hainareo tsara za raha nanao tsenjeny ny Luka toko voalohany ny fafito amin'ny telopolo
fa mierimberiko aminareo manko ziko zay naovako hoe so mba efa mba tsara ny jenjerinareo fa tsy masisy ioka toko voalohany mely fa fito amby telopolo iarao mamaky amin'ny anarany tompo hoe tena vitsikely zany miteny zany zao be zany feon'olona be dehibe zany fa mamay maka ioko fa tsy isy tsy mitanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra atao maresy latra tsara anao zany ny teny rehetra nataon'Andriamanitra dia tsy isy tsy mitanteraka. Io izy tatarainy apôstôly Petera hoe zao dia fahatateranay nampilazaina ny Joela taminany. Nianatra zay nandrisy ny herinandro ny fanahy masina teo dia tao amin'izany fiara-mianatra zany ho an'izay tsy tonga moa afaka makao amin'ny www.tsipikacatholique.ng dia tikenao ao ny amin'ny dictionnaire-ny herinandro ny fanahy masina dia maheninao fa tsy mahita ianao fa manireny. Lazako hoe rehefa ao aminao io fanan'Andriamanitra io, rehefa mameno anao io, mahary olona vaovao anatinao io, miparidalana anao io, mampiteny anao io, dia teny tsy fantatrao tsy hainao anatao kory no azo hainao lazay. Dia zao any amin'ny marika toko fa 9:10 mba hanitsihana ny fiteny sasany ataon'ny mpanao hitsin-dalana. Marika toko fa 9:10 dia fa 7:20 vo amin'ny latsaka folo zao aza maikamaika ao mamaky sika. Marika 9:10 7:20 azo famantarana zao anaraka zay mino amoka demonia amin'ny anarako izy teny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy hatreo. Anino izy fa tsy hoe le teny tsy mbola hainao izy zany fony anao tsy nanana ny fanahy masina, fony anao tsy mbola nahazo ny fanahy masina, fony anao mbola tsy mibebaka tamin'ny fahotanao, fony anao mbola tsy nanay le mpananatra hafa lazay soratra masina, teniteny foana ary eniky ny teniteny foana anao iny. Misy miteny ratsy aza ny sasany. Fa rehefa nandray le mpananatra ianao dia nanomenao le fananaran'Andriamanitra izy, fananaran'Andriamanitra izy. Zay le herinandro fanahy masina mpananatra. Dia nanome sainanao izy dia namorona teny tsy hainao izy dia afaka niteny nideran'Andriamanitra ianao. Nga heverinao fa avy aminao izy dia raha nataonao io, raha nisitrakao dia mikikika ohatrin'nenina ny tianao. Namboarana fanan'Andriamanitra ny sainao sy ny fiteninao dia nomeny anao le fitenim-bola tsy hainao. Ny fananany fahamarinana zay ny toko io ilay mampijoro anao vavolombelona, mampijoro anao vavolombelona, vavolombelon'izy amo vavolombelon'i Jesoa. Tsara izy zany anarana zany hoe vavolombelon'i fa tsy Jehova. Fa kely ho any amin'ny Timoty faharoa toko voalohany. Somary makamaka fianarana kely sika amin'ity fiaraha-mivavaka ity. Timoty faharoa toko voalohany ndiny fahavalo. Mandray ny hevitry ny apôstôly Petera hoe ary nitsangana Petera mba amin'izy 2:10 lahy ka hoy Petera tamin'ny olona hoe ry lehilahy Israely sy izay mony mety Jerosalema aoko fantatrareo zao fa voahora fahatelo amin'ny andro zao fa izao ny fahatateranay
lazaina nampilazaina ny mpaminany mijoro ovavolombelo ny fahatanterany ten'andriamanitra zany Petera eo. Petera Timoty faharoa voalohany ny fahavalo hoe ko aza mena dra ny ovavolombelon'ny tompontsika na ay fatony. Ovavolombelo iza ovavolombelon'ny tompontsika na ay fatony. Iny zany fatony zany koa de sy ina ny fiteny am'zany fatotra mpifatotra olona voafatotra nohony amin'ny tompo de teny zao ny Paolo miteny io a sady mijoro vovolombelon'ny tompo ianao mijoro vovolombelon'ny apôstôly Petera de Paolo fa milaza koa ny am'izay apôstôly zany am'izay asan'Andriamanitra mampanaovina azy. Ty mpanao heviteny afrikana izy io anenge heviteny tatorina kely contemporain fa fanadika avy amin'ny malagasy eo misy fotoana mba manana teolojianina malagasy aina fotelo sa efa tsy teo anatin'izany boko be zany eo izy raha mba fantatsy ny olona manko izy zany ataon'Andriamanitra zany hoe mijoro ovavolombelon'ny tompo aloha fa mba mijoro koa ovavolombelon'ny apôstôly ianao. Miaro ny fiangonana, miaro ireo apôstôlyn'Andriamanitra ireo. Matory eo nisy nanenjika, matory eo nisy nanenjika. Misy olona tao akaiky ny tao a nanolo hoe aty ry zareo. Amin'ny lafindray aloha fahapaterahany teran'Andriamanitra zany de nandositra ny apôstôly de lasa tany Espagne ny sasany a lasa tany de lasa tonga taty Afrika ny sasany a malaza tam'izany tany amin'ny Afrique du Nord iny a misy apôstôly tonga atrakaty Afrika no mifanosirana tany. Lafindray zany tahaka nahapaterahany famonjena ty taminy namadian'ny Jodasy an'ny Jesosy ihany ilazany sasany hitanao zany pastera raha tsy namarika ny tompo ny Jodasy tsisy famonjena no zany aoko mbanao Jodasy koa sika. Tady tsara ny tenin'ny tompo tam'izany fa tsy maintsy atolotra ny zanak'olona, tsy maintsy atolotra ny zanak'olona fa loza zay olona hazoana manolotra ny zanak'olona fa mety am'izany olona zany tsy ary aloha na mamatorana vaty fisoamariny vozony de alatsaka ny ranomasina. Ianao tsisy vato amin'ny vozonao, vato alatsaka mainka efa hoe mbola mila vaty lety ny vozonao de lohanao zany na fitaky ny ranomasina azy. Ina dika zany maty aleo maty zany io zany ny tompo toy zay a izy no anolorana zanak'olona. Mety isy tokoa ny fanenjena ny fiangonana, mety isy tokoa ny fanenjena ny apôstôly, mety isy tokoa ny fanenjena ny mpitandrina, mety isy tokoa ny fanenjena fa loza zay akoravany zany. Tendana mividy vato ianao ihany manakarana transporter ianao de mitondra vato a entinany anaty rano any de ianao ihany manatona azy de apetaka ao le vato a de rehefanao eto a lasa amizay nao miratsaky zay a ara-tsoratra masina ny mpampatesanao amizay. Aleo amizay reo zany izy a amatorana eny avosiny de latsaka ny an-dranomasina de ianao mihitsy zany fa manaraka ny soratra masina nanatotonako vato ny voso koa fa avy nanenjika le tatsy a de tonga de to any fa ara-tsoratra masina ny mpampatesanao amizay. Manama zany attitude ny apôstôly zany hoe
ary mijoro beteny mba misy raiky amin'ny forolahy hatramin'ny matia vaovao fidy. Matia zany ao mbola vaovao mihitsy amin'izany maha-apôstôly zany napitay amin'izy rehetra. Mampanijoro teo koa matia fa tsy hoe narena hita rehetra fa tsy metako mijoro ao a de miataka nary matia. De rehetkely amin'ny asan'ny apôstôly voalohany nahafana mifidy ny matia io nefa raiky amby roapolo asa ray raiky amby roapolo ho amin'ireo lehilahy miaraka teto amintsika manakarivo reo raha niditra sy niboaka tamintsika Jesosy tompo. Zay zany le critère ahafana mifidy. Reo lehilahy fa tsy vehivavy miaraka teto amintsika manakarivo reo raha niditra sy niboaka tamintsika Jesosy tompo hatramin'ny batisany Jaona ka hatramin'ny andro ampiakarana azy miaraka amintsika dia tokony misy anankiray ho namantsika mba ho vavorana. Maty zany afiditra kandidany ho fidina satria isan'ireo lehilahy miaraka tamin'izy ireo manakariva nahita nanaovany Jaona Batisa azy hatramin'ny nampiakarana an' Jesosy. Dia voafidy matia ka tsy afaka hiala zany matia hoe za tsy mavaka dia zany sy tokony apôstôlina izy. Inona ny fijanon'Andriamanitra anao? Inona ny irontsano fidiny? Fomba voalohany miaraka amin'ny Petera, miaraka amin'ny apôstôly. Mianatra zany atao amin'ny apôstôly zany sika satria tena zany maha-fiangonana kristiansika. Atao vakina kely ny fisaina toko fa io ny famelan-keloka omen'Andriamanitra ny fiangonany rehefa avy nyrahina tahaka zany ny fiangonana. Dia fisaina toko faharoa ny efa 5,000 koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny tsony ianareo fa tompo-tany faray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohona an'Andriamanitra natsangana teo ambony famorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ary Jesosy Kristy ny fihizony indrindra ao amin'ny rafetan'ny rakitra rehetra nitombo tsara ho fepolo masina ao nitombo ary ao aminy no miaraka olona koa ianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny famahy. Io le fiangonana natsangany Kristy ny olona eo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly. Ny apôstôly lay mijoro nino kidony nino pilatry nino na fanenjera nino na fitenena rasy miara mijoro ny apôstôly. Bafany fiangonana mandeha zay ny raha tompo azy hoe mandehana ny zotolozoka mitoriny tazasara ny olombelona rehetra. Tsy afaka no zany fiangonana raha tsy miara mijoro tahaka zany ataon'ny apôstôly zany izy. Ateo amin'izao tontolo zao misy atsika izy manenjika izy manaratsy anao izy hoa izao tontolo zao io fa ianao fiangonan'Andriamanitra ianao no fitian'Andriamanitra ianao natsoin'Andriamanitra ianao navelany miantso ny anarany fa zay rehetra miantso ny anarany zao no ofonzay. Eo ndray mipetraky reresaka natao tamin'ny herinandro ny fanahy masina hoe anao ary zao ny safidy isan'ilay izy fanenjika mpiteny ratsy fa mpitoroka ny fiangonana va ianao sa ho isan'ireo miara-mijoro amin'ny apôstôly miara-mijoro amin'ny fiangonana ijoro vaolombelony fahatanteran'ny fahamarinan'Andriamanitra eto amin'ity tontolo misy atsika ity. Ianao no safidy. Dia toizy no lalanao sy fidy nataonao toizy no lalanao. Misy fiovan-kevitra mba hoe za koa mba misy an'ny fiangonana dia miova fa tsy misy anelanelany iray za pastera sady tsy dia momba ny fiangonana sady tsy manenjika azy fa gilmetra tsisy an'izany ao na ianao momba azy ho itompo na ianao manohitra fa zay tsy momba
dia manohitra aho ito. Dia safidianana ianao amin'izay lalana izoranao anokonao an'Andriamanitra sa andray fahavalon'Andriamanitra. Izy tompo ambijoro ny fiangonany, ampiraihina ny fiangonany, hiara-mijoro vaovolombelona eto amin'ity zao tontolo zao hanenjika fanaratsy fikoroka ny fiangonany ity. Aminareo tompoko. Amen.